Mandray ny andian'ny fahadimy amin'ny conférence aéronautique izay karakarain'ny Aviadev Africa i Madagasikara ny 4, 7 ary ny 8 Mey ho avy izao. Izany dia atao eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ravinala Airports. Ity hetsika ity dia miompana amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny aéronautique. Nampahafantarina androany ny 12 Febroary teny Ivato moa ny mombamomba ny hetsika. Araka ny nambaran'ny mpisolo vava ny Thomas Razafindremaka dia nahazo rary ny ity farany ka noesorina teo amin'ny tribunal'ny Iosy ny raharaha ary aty Antananarivo indray no atao ny fitsarana ity mpiaro ny zon'olombelona ity. Ny hainy ny fitakiana nataon'ny hetsika roa i Madagasikara sy ny PFNOSCM, plateforme des organisations de la société civile de Madagascar, vohy firaisana araka izany ny fitsarana tapony. Raha tsy aivina dia voaroiroy tamin'ny resaka fisolokiana sy fanodikodianam-bola i Thomas Razafindremaka. Araka ny tarehimarika navoakan'ny CENI dia mitotaly 707 sy 5 hetsy sy 10 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarana ao anaty lisam-pifidianana. Voalaza ary fanotombo 2,2 isan-jato ny isan'ny mpifidy eto Madagasikara taorian'ny fanokafana izany lisitra izany ny voalohany volana Desambra 2024 ka hatramin'ny 12 Febroary 2024. Mpifidy vaovao miisa 17 sy 800 sy 7 sy 4 sy 2 hetsy araka izany no nampidirina tao anaty lisitra raha 430 sy 300 sy 3 sy 4 sy 1 hetsy kosa no nesorana. Tafiditra ao anatin'ireo farany ny olona maty sy ireo tsy afaka mifidy no ny antony maro samihafa.